ny région Sava ao anatin'ilay programme lehibe tsika zay tsy ho ela de ny LG30 LG30 formation de formateur zay ho tanterahantsika manomboka amin'ny le 7 ka hatramin'ny 10 avril ho avy izao. Izavy moa no atsona amin'ny fotoana io ny filopitarika, ny filopy-andraikitra zay maniry ho filopitarika, zay maniry ho filopy-andraikitra, ny CD ny distrika Tsiraray Avy, ny directeur de club Isa-Tsoadziny, ny loholona mpiandraikitra ny tanora na ny loholona mpiano tanora ary isika pasteur distrika rehetra. Aiza ny toerana anaovana azy? Ao amin'ny EPP Soavinandriana Sambava. Manantena ny fahatokavantsika rehetra zay voalaza anarana tetsy aloha. Ny zavatra hitantsika dia fiofanana zay ampitombo ny traikefa zay vao anatsika satria loha hevitra voizina de hoe capacité et rapidité, ampitombo ny capacité atsika eo amin'ny sempitariana ary mba hatonga atsika hoaingana eo am-panatanterahana an'izay asa fitariana zay nametrany tompo atsika izay. Arak'izany ary ny droit de camp dia 10,000 ariary. Efa anatin'ny fisoratana anarantsika amin'izao fotoana izao zay alefisa-piangonana ary avy eo dia atambatry ny CD izany ary aterina any amin'ny pasteur ny distrika ary izy ireo no mandefa azy aty aminay. Efa nalefa any amin'izy ireo ny fisy d'inscription rehetra arakaraka n'izay tiatsika iofanana. Iofana makasika ny tanora zandriny isika, zany hoe ny exploit sy ny aventuré, de zay nanoratantsika anarana. Iofana makasika ny tanora zokontsika, ny ambassadeur sy ny jeune adulte, de zay no anoratantsika anarana. Arak'izany dia isy formation hitambarana rehefa tonga any, misy ihany koa ny formation zay misaraka araky ny sokajy zay nanoratantsika anarana. Ny fandaminana ny resaka sakafo ndray dia anisaky ny fiangonana na ny distrika no mandamina azy, ka manantena atsika ho avy amin'ny fotoana io satria manantena mpitarika zay ampitraikefa Andriamanitra eo am-panatanterahana ny asany. Lay toko sy andinin'ny fototra zay voizitsika dia eo amin'ny tantara voalohany, toko 12 ny andinin'ny fahavalo tapany faharoa, zay hitantsika fa ny endriky ny tavan'izy ireo de sala amin'ny liona ary ny afankanam-pandehany de sala amin'ny gazela. Zay le L lion ary le G dia gazela. Ka manantena atsika mpitarika rehetra tongava fa ahita tombontsoa tsika Tsiraray Avy, manao mandra-peona amintsika vetivety ka dia mirary ny fitahin'Andriamanitra amintsika Tsiraray Avy.